يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، دير سيفونات وأن الله سبحانه وتعالى تومبو زنهارتيك نهار يلمبل سنجين nahary ny lanitra fito sy ny tany fito, ary nahary ny abakabaka sy ny ranomasina, ary ny zavatra rehetrarehetra izay hiverintsika fa misy dia izy irery ihany no nahary an'izany, ka noho izany dia mendrika hoderena izy ary mendrika ankasitrahana, mendrika isorana noho n'izay rehetrarehetra izay. Ary tsodrano sy fandriam-pahalemana, ary koa fiarabana feno vavahantsika, rarintsika ho any malalantsika, mipaminany no sady iraka farany ny raha ny tompo sanahary ho taridalana sy indrafo ho an'izao tontolo izao tsy ankanavaka. Ary mankasitraka antsika mianakavya nezaneza misy atsika manaraka an'izao fandaharana izay iresadresahana mahakasika ny finoana silamo amin'izao fotoana izao. Androany tsika raha sitrapon'ny tompo dia iresadresaka ny famangina ny marary na ny famangina ny mpiarabelona, satria tamin'ny lasa tsika nanazavazava fa misy anaky enina ny zo ny mpino anankiray amin'ny mpino iray hafa. Ny zo ny mpino amin'ny mpino dia misy anaky enina. Androany tsika iresaka raika amin'ireo zavatra enina lehibe ireo, satria ny fitandrovantsika mandrakariva an'ireo zavatra ireo dia mampamafy orina ny fiarahamonina misy antsika, ary mampamafy orina ny fifankatiavana sy ny firahalahina amin'ny tokantrano misy antsika sy ny fiarahamonina rehetrarehetra misy antsika. Araka ny tenin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam manao hoe: idha aada arrajulu akhahu almuslim masha fi khirafati aljanna hatta yajlis فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي فإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. إذن هو raha ny olona anankiray zany, raha olona anankiray mamanky namany, tsy voatery hoe ho akamanao, fa fantatrao fa hoa raha laha anatin'ny finoana iny na piarabelona iny olona iny anatin'ny fiarahamonina iny olona anatin'ny fiarahamonina izay misy dia vangiko izy na marary na tsy marary. Indrindrandrindra moa ny marary ny tena resahana eto. Raha olona anankiray mandeha mamanky ny namany izay marary, dia izany olona izany dia anatiny filanana fakana voankazo masaka. Ohatrany hoe mandeha maka voankazo masaka zany vonina hoanina izany olona izany mandrapaha hipetrahany. Amin'ny fotoanan'izy miala an-tranony, mandrapaha tonga an-tranon'olona izay hivangiany, mandrapaha hipetrahany dia ohatrany hoe maka voankazo masaka izany olona izany any amin'ny paradisa. Tsy eto ambony tany
tsy voankazo eto ambony tany fa voankazo any amin'ny paradisa mandrapaha ipetrahany. Fa rehefa mipetraka izany olona izany, mipetraka izy izany hoe tonga amin'le olona vanginy, izany olona izany ghamaratuhu rahma, dia mandrakotra azy ny indrafon'ny Tompo Zanahary, mandrakotra azy ny inakinaka ny Tompo Zanahary, mandrakotra azy ny fahasoavan'ny Tompo, mandrakotra azy ny fangorahany Tompo Zanahary rehefa mipetraka anatrehany izany olona vanginy izany le olona mpamangy. Fa raha manao an'izany amin'ny fotoana maraina ny olona anankiray, raha nizanizy amintsika zany, manao an'izany famangina izany amin'ny fotoana maraina, dia misy anjely 70 izany hoe fitoalina anjely mitsodrano an'izay olona manao an'izany. Fitoalina anjely mitsodrano anao raha ianao mamangy ny namanao, mamangy ny mpiarabelona izay marary, mamangy ny mpiarabelona noho ny fitiavana, noho ny antony Zanahary, dia fitoalina anjely mitsodrano anao raha manatanteraka an'izany amin'ny fotoana maraina mandrapaha ho arivan'ny andro 70 anjely, izany hoe fitoalina anjely mitsodrano anao, izany hoe mangataka famelan-keloka ho anao, mangataka fahasoavan'ny Zanahary ho anao mandrapaharivan'ny andro. Raha amin'ny hariva ianao manao an'izany, dia mitsodrano anao koa fitoalina anjely mandrapaharen'ny andro. Jerevy mo, zavatra lehibe nge zany, tsy anjely anankiray na anankiroa na anankifolo fa 70,000 ange, izany hoe fitoalina anjely mihitsy zany no mitsodrano anao mandrapaha ohatra hoe maraina mandrapaharivan'ny andro, raha ariva mandrapahareny andro. Kanon'izany zava-dehibe izany zavatra izany araka ny fampianarany mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amin'ny toeran-kafa mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam dia manazava amintsika anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsada Allahu له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. إذن هو mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam izay modely ho antsika falentahaka amin'ny fiainantsika. Nambarany mpaminany sallallahu alayhi wasallam amin'ny hadith izay tateriny Abu Huraira radiyallahu anhu, ndray andro nisy lehilahy anankiray, na amin'ny fotoana misy antsika zao zany, raha misy lehilahy anankiray mamangy ny raha lahiny. Ndray andro hoy mpaminany sallallahu alayhi wasallam, nisy lehilahy anankiray andeha amin'ny toerana anankiray, amin'ny tanàna anankiray, ankoatra ny tanàna izay misy azy. Ohatra hoe miala 67 izy ho any Talatamat. Any Talatamat misy an'le raha lahiny, na any Ambohidratrimo, na any Alakamisy, na ohatran'izany. De eny andalana Tompo Zanahary mandefa anjely anankiray amin'iny olona iny manontany azy, aina turid? Hoay ianao? Hoaiza ianao? Andeha aiza ianao? De mamaly le olona, uridu akhan li fi hadhihi alqarya, izaho dia andeha hamangy raha lahiko, andeha hamangy namako amin'iri tanàna iri, amin'ity tanàna ity. De miteny le anjely manao hoe,
moa ve misy fahasoavana nataony anao, misy fahasoavana nomeny anao, nanome vola be anao ve izy, nanome zavatra goavambe anao ve izany olona vanginao izany ka hamaly babena zany ianao? Mamaly, namaly le olona, tsisy an'izany, tsy resabola, fa izaho dia hamangy azy noho ny fitiavako azy noho ny antony Zanahary, noho ny fitiavako azy noho amin'ny anarany Zanahary, noho ny antony Zanahary no hamangiako anio rahalahiko io, anio namako io, anio prefinoana amiko io, anio olombelona mitovy amiko io, noho ny antony Zanahary no hamangiako azy, fa tsy resabola hoe nanome vola de hamaly babenan'izany. Tsy zay velively. Ka miteny am'izay le anjely manao hoe teneniny, izaho dia iraka ny raha ny tompo Zanahary ho anao, anambara aminao fa tompo Zanahary dia tena faly, tena rady, tena mankaty anao, tena faly aminao, mankaty anao tompo Zanahary amin'izao fihetsika mendrika izay ataonao izao, ary mankatia anao tompo Zanahary noho ny fitiavanao aniny olona iny, noho ny antony tompo Zanahary. Ka noho zany rahalahy sy ranabavy hajena isany, oka zany ny fifankatiavatsika tsy haorotsika amin'ny vola, amin'ny harena, fa ndaotsika mba hiverina amin'ny tena soatoavina, indrindraindrindra soatoavina malagasy. Zany ange soatoavina malagasy. Mijerevatsika amin'ny soatoavina malagasy izay efa neglige na efa tena tsy misy mampiatra intsony amin'andro misy antsika izao, dia ohatra hoe misy fahoriana, misy maty tsy havan'ny maty ny misahirana mikarakara aniny, fa ny retanana dia sahirana daholo. Tsy hoe misy fifandraisana am'le maty, fa rehefa retanana dia manampy daholo, mamangy, manome vola, mikarakara ny fandevenana, mikarakara ny zavatra rehetrarehetra. Fa ny zavatra misy ankehitriny ange, rehefa misy maty, ny havan'ny maty ihany misahirana, na ny zanaka ny maty ihany misahirana, tsy maintsy vidianana omby io de ny havan'ny maty ihany misahirana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ka noho zany ndao tsika hiverina amin'ny tena soatoavina, satria ny soatoavina malagasy dia izay nalena avy tamin'ny anatin'ny fampianarana silamo, nefa amin'ny andro ankehitriny efa tena maty tanteraka izany soatoavina izany. Raha miverina tsika mamelona an'io soatoavina io dia miteraka fifankatiavana madio, fifankatiavana maforina, fiarahamonina madio, ary tsy misy izany tsy fandriam-pahalemana izany, tsy misy zany fifanenjehina izany, fa ny tsy firaharahantsika anireo fihetsika mendrika nampianaran'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ireo, ny tsy fanataterahantsika anio, zay no mahatonga tsika mikorontana ambony ambany, ohatrany hoe miena mivelona ambony tany mitsokongana, ambony tany ambony ambany. Ka noho zany zavatra tsotra, velomitsika ireo anatra enina nampianaran'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam antsika ireo androantsika nyresaka le faharoa tamimaly tamin'ny herinandrotsika nyresaka mahakasika ny famaliana salama iry, satria hoe fiarabana, famaliana fiarabana, famangena ny havana, famangena ny marary, izany dia miteraka fankatiavana. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy, amin'ny manaraka ndray tsika miresadresaka misimisy kokoa mahakasika an'izay. Mankasitraka tompoko. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر.